Mafaly maraba ny mpakafy fandarana ny nahandro rehetra eto amin'ity fandarana izay atrehantsika ity anio dia mampafantatra hatrany fa tonga eo amin'ny fotoana izay hoentina mampita ny recette isan-karazany dia eo ihany koa ny fampitana amin'ny fampiofanana en ligne mihitsy moa zany na amin'ny télé moa ny tenenantsika anazy. Koa raisoarany cahier stylo dia mahazahoa toerana fa apita aminareo indray chef ny zavatra izay hoenarantsika androany dia hianatritsika hoe inona ary ity zavatra ity na itony. Izy ity dia voankazo izy aloha. Voankazo anankiray aty amin'ny faritra Atsinanana aty Toamasina aloha dia ahitako azo maro fa tsy haiko ny any amin'ny toeran-kafa dia ny anaran'izy ity aty amintsika dia makoba. Fa anisany ihany koa ny mokoba, eo ihany koa ny jambose, eo ihany koa ny pomme de l'eau. Averiko tonga dia raiso tsara satria mety hipetraka ao anatin'ny fanontaniana izay rahantsika milalao amin'ny CFP-ny izany anaran'ity voankazo ity izany. Makoba, mokoba, jambose ary ny pomme de l'eau. Zay zany hatreo aloha fa mety mbola manana anarana siantifika hafa izy fa hatreo aloha no azontsika ampiasaina zany aty amin'ny art culinaire. Raisitsika izy ity indray dia misy voaniny be, ny anankiray dia somary nofony daholo. Sady hianatra hitetika anazy tsika, izany hoe mitovy amin'ny manga izay efa nataontsika ihany koa alana lohany sy le eto amin'ny baziny eto misy an'io lohany kely io izy azo alana ihany koa na raha tsy tiana alana tranché na izy aloha ho lasa vichy na rondelle. Boribory zany zao izy. Zao zany le vichy dia miteny koa tsika hoe rondelle. Ohatran'io zany le vichy na rondelle. Mandray hafa koa tsika izao dia raisitsika indray ny manaraka. Raha atao manify kely izy dia lamelle indray ny anarany. Lamelle de jambose na lamelle de pomme de l'eau. Zay zao lamelle atao manify kely. Misy fitaovana mety ahafahana mampiasa an'izany lamelle zany fa mila haintsika fotsiny hoe rehefa manify izy dia lamelle zay. Matetika zany ny ingrédient anankiray na fruit na légume misy an'ireny sisiny ireny lasa bordure ilay izy dia tsara ny atao rondelle na lamelle toy izao. Rehefa vita izay dia mbola azontsika raisina ihany manaraka. Mitovy amin'ny hoe azo atao quartier tsara koa izy, quartier zaraina roa toy izao ohatran'ilay mahazatra dia iny indray avy eo zaraina efatra. Zaraina efatra toy izao. Zay zany ilay quartier. Zany hoe quartier de makoba zany izy raha le aty amintsika ny tenenana anazy. Quartier de jambose ihany koa izy ary quartier de pomme de l'eau. Tena fianarana ozy izy ihany ato anatin'ity fandarantsika ity Zay iarahantsika amin'ny CFP-ny. Reto zany izy rehefa lasa quartier. Dia satria afaka atao foana ny décoration dia mbola ho raisitsika ihany izy azo anamboarana sinina ihany koa izy. Dia alana aloha le base toy izao, petraka tsara izy iny dia rehefa vita izay dia alaiko indray asiako base faharoa ohatran'iny. Anajanonako eo amin'ny demi centimètre eo satria izy kelikely. Dia rehefa vita izay dia anajanonako ny eto ampovoany. Ity zany ataontsika ohatr'izao dia ity ohatran'izao. Atao anatin'ny saina foana hoe misy elany. Ity ohatran'iny
dia avy eo miaona aminazy ity ndraso fa tapahako mihitsy dia amin'izay izy hitanareo antsy somary manifinify ny ampiasaina dia alao mihitsiny izy zao ty zay dia ty ilany ty koa ataontsika ohatr'izay iny izy dia rehefa avy eo alantsika koa ny ilany avato kaliana tsara izy rehefa manamboatra anazy rery ianao fa eto fampianarana dia maimaika kely zao iny zany zao izy rehefa jerena amin'ny akapobeany ao rehefa vita zay dia ty tapahana mahitsy kely aloha tsy tapahana hatrany farany dia avy eo avato amin'ny ilany ato indray iny izy zao tapahana vato dia tapahana vato avy eo iny izy zao hita dia apetraka eto indray ty dia ty ray farany ty asiako ve kely farany ty asiako ve kely farany iny ohatr'izay ty zany no mitsofoka ato izay ho averinato avy eo raisina indray ty dia ohatr'izay ihany koa tsy piako izy avato sady didiko kely dia avatoko ohatran'iny atao misaraka tsara izy ny ohatran'ny ve kely iny somary tandrotandremana satria izy koa zany tsy hoe zavatra be dia be ny atao amin'ity fa atao décoration ray fotsiny izy dia na dia tandremana tsara lay anankiray izay dia efa amin'izay mahavita décoration tsara nahazo an'iny iny izy zao iny miala iny dia averintsika eto dia miverinato izy zany ohatr'izao rehefa vita zay dia amin'ity indray tsika no maka lohany atao ny vavany dia rehefa avy eo atao maranitra toy izao ataontsika ny lohan'le sinina ary ho atsofokontsika eto ambony eto amin'ny tapony eto zany lavahantsika natsofohana anazy ampiasaina tsara le lohan'le antsy iny rehefa tafiditra zay rehefa fantatra fa omby anazy dia atsofoko le lohany iny zao izy dia rehefa avy eo atosika amin'izay atosika le voalohany atosika le faharoa ary atosika le fahatelo io zany ny zavatra vita toy izao dia ohatr'izay koa izy avato atosika kely aloha le voalohany dia atosika le faharoa dia atao mitovitovy ihany le gauche droite dia atosika ilay fahatelo iny indray zany zao ilay sinina na gisakelitsika manaraka ataontsika eto indray ary izy reto zao le vichy na le matevitevina reto kosa le rondelle na lay lamelle na ilay manifinify ireto kosa nilay carte na quartier ilay ny silatsilahana ary ty kosa nilay atao décoration na ny signe toy izao zany ilay découpage zay nampianariko anareo androany miaraka amin'ny décoration ay reny voankazo reny zany dia tena azo anaovana zavatra tsara avy eo moa tsika tonga dia apiatra avy hatrany hoe ay atao salady kay ny makobana ny jambose na ny pomme de l'eau akaina kely ary tsika dia avy eo tsika tonga dia anamboatra an'izay salade de pomme de l'eau zay
toy izao zany ny zavatra hitantsika rehefa avy nanao an'le découpage na jambose tsika nahita ohatra fotsiny reo tia ilay sine de jambose, ity ilay vichy de jambose, ary ity ilay lamelle de pomme de l'eau ovaiko any izy dia ity koa ilay quartier de Makoba. Zay indray raha fandarantsika mino fa nandray atsoratra tsara ianao, tsy ho ela dia hiatrika avy hatrany ny fandaharana mivantana lalao fifaninanana izay iarahana aty amin'ny CFP nisy radio télé Sisel anareo koa mamerimberena any an-trano mora kely ny Makoba dia mamerina any an-trano sao dia izay ilay hifaninanana. Zay indray fandarantsika farapitso indray.